Ireo lohatenim-baovao antsika ato anatin'ity vaovao an-tsary ny talata 20 aprily 2024 ity. Nasimpanavozana ny trano seranana nasionaly eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Amolavola paikady vaovao amin'ny fifehezana ny fandriam-pahalemana ny folo alin-dahy malagasy. Maro ny fiovana hita ny Iran taorian'ny fampitsarana vonjy maika ny ady eo amin'ny Iran, États-Unis sy Israely. Ankatsarako anao ary tonga zao ato anatin'ny fampahalalam-baovao manolotra ny rahabato klasy tompivavy manasantsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany. Niova endrika ny trano seranana mandray ny sidina nasionaly eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato no avozina tanteraka ny fotodrafitrasa nampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena mitomby ihany koa ny fahafahana mandray olona mivezivezy afaka mandray mpandeha avy roa eny noho ny teo aloha ny toerana. Fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny Ravinala Airports no nanaovana ny asa. Presikarakotana andrasana natao Mayavy Roger Andriamanalina nanatrika ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy io fotodrafitrasa vaovao teny Ivato io. Mapolo taona tsy aorianany nanamboarana azy nasympanavozana ny seranam-piaramanidina mandray ny sidina anatiny eto Ivato. Kely ary tsy maharaka ny filan'ny mpandeha intsony ny fotodrafitrasa teo aloha no hitarina ho afaka handray mpandeha hatrany amin'ny 220 isan'ora raha tsy nisy afa-tsy 20 isan'ora zany teo aloha. Nampitomboana roa ihany koa ny toerana fitiliana ireo entan'ny mpandeha ary no hitarina hatrany amin'ny 17 metatra tora-droa ny toerana fiondranana. Nampitomboana 4 ny varavarana fiondranana ary navozina ny toerana fandraisana entana. Mitetina hatrany amin'ny 9 miliara ariary ny fanavozana natao. Fiaraha-miasa teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny Ravinala Airport. Cette transformation porte un message plus fort. Elle reflète notre volonté commune d'élever continuellement l'expérience passager et de renforcer l'image de l'aéroport en tant que véritable vitrine du pays, moderne, efficace, chaleureuse et digne de l'hospitalité malagasse. Nous avons d'ailleurs l'occasion de travailler avec plusieurs artistes locaux pour mettre en avant la culture malagasse dans nos terminaux, et ce en collaboration avec le ministère de la Communication et de la Culture et le ministère des Transports et de la Météorologie que nous remercions. Nasina toeram-pivarotana, toeram-pisakafoana, toeram-pilalaovana, toerana fandraisana ireo olo-manan-kaja ary toerana natao ampiratiana ireo asa tanana sy kolotsaina malagasy izay irana amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa eto amin'ity trano seranana nasionaly eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ity. Ny fitokanana izao trano seranana nasionaly no avozina izao dia pirofo fa azo atao tsara ny mamadika ireo fanamby ho tonga asa mivaingana. Azo atao ny manome ny fitatanana, maneho ny fitatanana miompana amin'ny fahombiazana, ary azo atao no miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany mba tsy hijanona amin'ny fenitra efa mahazatra. Tsy azo adinoina ihany koa fa taratry ny endriky Madagasikara izao fotodrafitrasa izao, ary hanampy betsaka amin'ny fisaliana ny mpampiasa vola sy ny mpizahatany. Entitra ny afatra no entin'ny mpanolotsaina avo ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara momba n'ireo trangana kolikoly mitranga ety amin'ny seranam-piaramanidina fa tsy handefitra amin'izany ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy hay nefa ny angina manoloana ireo tranga mendrika kolikoly izay miseho ety amin'ny seranam-piaramanidina ka mampikaikaika ireo manan-draharaha. Tsara ny mampatsiahy fa tsy ho afaka hanamaivana ny fahasarana ny vahoaka sy hampandroso maharitra ny fizahantany isika raha tsy fongotra tanteraka zany kolikoly zany. Tadio ary fa ireo mpizahatany tonga eto amintsika izay mahatsiaro ho voary sy voaja dia ho lasa maso ivoan'ny Madagasikara any amin'ny firenena iaviny. Koa izany indrindra ny tsy handeferana amin'ny fandraisana fehipetra entitra ho an'ireo izay mioapefy. Ny asa rehetra natao teto dia tafiditra ao anatin'ny fampiasam-bola ataon'ny Ravinala Airport araky ny fifanarahana fanomezana fitantanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosbe. Mikasiky ny fanarahan-dalàna eny amin'ny fotodrafitrasa sy ny anivon'izay seranam-piaramanidina izay ihany andray fepetra amin'ireo olona manorina fotodrafitrasa
tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritry ny seranam-piaramanidina toy ny ao Mahajanga, ny Antoliara ary ny any Morondava. Ny fitondram-panjakana malagasy raha nambarany minisitra ny fitaterana tsy vita ny fandika an-dalàna fa sady mampidi-doza ihany koa ny fisian'ireo fanorenana tsy ara-dalàna eny amin'ny seranam-piaramanidina ireo. Priskarakotonandrasana sy natao mayavy Roger Andriamanalina ihany. Seranam-piaramanidina telo, Mahajanga, Tuléar, Morondava no ahitana fanorenana tsy ara-dalàna ataony tsotra ka ina itera-doza. Manaitra ny sain'ny tompona ndraiky mpanjakana araka izany ny eo anivo ny aviation civile de Madagascar handray fepetra. Ny aviation civile de Madagascar moa dia manoratra ny texte, manao ny élaboration ny texte ary ihany koa manao ny approbation, manao ny validation ary ihany koa manao ny sensibilisation ary mampiatra any amin'ny farany mihitsy ny aviation civile de Madagascar zay vao manasa azy ka ampitaina amintsika eto zany mahakasika andreo aéroport anankitelo indrindra ny ao Mahajanga dia mety ahina amin'ny resaka sécurité anairana antsika ao anatin'ny fitondram-panjakana. Iroso amin'ny fanesorana azy ireo ny fanjakana hoy ny ministry ny fitaterana. Mialohan'izay anefa dia tsy maintsy misy ny fifampiresahana. Izy moa zany fa mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra entitra dia tsy maintsy hisy ny fifampiresahana amin'ireny olona izay midongy sy mipetraka amin'ny tanin'ny aéroport izay tsy tokony hipetrahany ireny. Any amin'ny hafany koa efa misy mitady anao an'izay zavatra izay ka everina fa tsy maintsy ho avy ny fanjakana amin'ny fanasorana an'izy ireny fa arak'ilay niteneniko teo tsy maintsy misy aloha ny fifampiresahana alohan'ny anasorana azy. Mety ho vita fifampiresahana ilay izy, rehefa tsy vita ny fifampiresahana ilay izy tsy maintsy ny fitsarana no hiasa amin'ny fanasorana andry-zareo any amin'ireny toerana izay bodon'izy ireo ireny. Mahakasika ny famerenana ny Air Madagascar kosa dia kasaina ho tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy izany, saingy mialohan'izay tsy maintsy misy ireo fandaminana. Ny zavatra tsapa dia atao anatin'ny tantanan'ny Madagascar Airlines izay tokony anao ny fanarenana ny Air Madagascar dia hita fa ilay Madagascar Airlines indray ny vao maila lasa bokatrosa tao anatin'izay fotoana izay dia izay zavatra izay no hitanay hoe resaka fanavaozana fitantanana zany tsy nety tao anatin'ilay izy ka tsy maintsy renina farak'izay aingana izay resaka fanavaozana fitantanana izay nizaniza zany tafiditra ao anatin'izay nampijotso an'ilay orinasa-pitaterana izay dia tsy maintsy esorina amin'ilay toerana izy fa tsika tsy afaka hoe hitazona olona izay namotika ny orinasa-panjakana ao anatin'ilay izy. Amin'izao fotoana izao dia miezaka mampitombo ny fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina manerana ny nosy moa ny aviation civile de Madagascar. Zany mikasika ny fitaterana nabakabaka mitombo ny tsindry momba ny fananantany eto Madagasikara noho ny fitombony ponina ny fitaran'ny tanan-dehibe sy ny tetikasa toe-karena maro samihafa. Eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly manginy fotsiny ny fibodona tanin'olona vokany marefo ny fiarovana ny zo momba ny tany miena ny fahatokisan'ny vahoaka ireo sampandrara mikasika amin'ny fananantany sy ireo sampandraram-panjakana isantsokajiny voakasika izany. Ny faran'androany ny fikaonan-doha-pirenena momba ny fananantany namoaka fehi-kevitra ny fiarahamonim-pirenena izay nikarakara izany toy izao ny Antsipriany. Ny zo fisitrahana ny tany dia mitaky fanafainganana ny famantarana sy fanajariana ny tany azo amokarana indrindra ny taom-panjakana miaraka amin'ny fananganana, fankatoavana ary fampiarana aingana lalàna miantoka fahazoany tany ara-dRariny sy fileran-tany mahavelona ho an'ny mpamokatra malagasy. Fanamafisana sy fampidirana anaty rafitra ofisialy ny komity momba ny fananantany ny fotony. Fanatsarana ny ZAIA ary fametrahana politika mazava ny fanomezana ny tany ho an'ny tantsaha, ny vehivavy ary ny tanora. Sosikevitra faharoa disadisa sasy olana amin'ny fananantany. Famahana farak'izay aingana ny olan'ny fananantany rehetra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanamorana ny dingana ny fanoratana ny tany. Fandraisana didim-pitsarana malalaka ny rariny sy ny nintsiny. Fanomezana ny malagasy izay nanajary sy ny velona ela be teo amin'ny tany mifototra amin'ny rariny sy ny nintsiny. Fanamafisana sy fanapariana ny fitantanana, fananantany
ary tsy tokony hozongozonina. Sosikevitra fahatelo tamin'ny fokon'olona. Fanomezan-danja ny rafitra fokon'olona avy amin'ny alalan'ny famerenana vondro bahoaka paritra ny fokotany, famaritana mazava ny atao hoe fokon'olona. Sosikevitra fahaefatra fanajariana ny tany sy fampiasam-bola. Fametrahana ny fokon'olona ho mpisehatra tsy azo hitovirana amin'ny fametrahana tetikasa nanomboka amin'ny famolavolana sy fanatanterahana, fanaraha-maso hatramin'ny famaranana ny tetikasa. Foanana ny fampanofanana tany ho an'ny vahiny ary fanomezan-danja kokoa ny teratany malagasy. Fametrahana sy fanajana amin'ny lamina sy fanarahana tsy misy fepetra ny drafi-panajariana ny alohan'ny fampiasam-bola. Sosikevitra fahadimy tany sy ny tontolo iainana. Apetraka amin'ny fokon'olona ny fahefana mikasika ny tontolo iainana, miainga amin'ny fifampiraharana tsara, tenerana, fangaraharaana ary fisitrahana totam-baovao eo amin'ny fokon'olona voakasika ny tetikasa rehetra mikasika ny tontolo iainana, tetikasa fampiasam-bola na sy tetikasa fiarovana tontolo iainana. Amafisana ny sécurisation juridique ny tampok'olona, ny faritra arovana ary ny faritra misy fandrindram-pitantanana ny arena voajanahary amin'ny alalan'ny fandraketana azy ao anatin'ny drafi-panajariana dia na fitaovana hafa. Fifandrindrany asa, fandraharany tontolo iainana sy fananantany amin'ny alalan'ny fanamorana ataon'ny fiarahamonim-pirenena. Ireto fitakiana ireto dia miaraka amin'ny sosikevitra mifanaraka aminy. Ny fiarahamonim-pirenena dia vona ifanometanana amin'ny fanantanterahana ireto. Zay zany mikasika ny fananantany ho an'ny fampianarana, rafi-pampianarana tsara kalitao sy mitovy lenta ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny no tokony apetraka eto Madagasikara amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Nosokafana androany teto Antananarivo ny fakakevitra ifotony anatsarana izay kalitao ny fampianarana izay ato anatin'ny atelona. Tolotra olanina mandritra ny fikianan-doam-pirenena izay tsokevitra mivoatra mandritra izany. Aurélia Vringa, Ridza Rakotso. Antony maro mifampiankina no mahatonga ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara mila fanatsarana. Eo ny avy amin'ny mpampianatra, ny mpianatra, ny ray aman-dreny, ny rafitra, ny fitaovana sy ny maro hafa. Ho jerena amin'ny antsipirieny ireo rehetra ireo mandritra ny 3 andro ny fakan-kevitra ifotony ho fanatsarana ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara. Ny voalohany fanatsarana kalitao ny fampianarana sy ny fahaiza-manao ny mpampianatra. Fanofanana sy fanavaozana ny fahaiza-manao, fampiasana fomba fampianarana mahomby sy mifanaraka amin'ny zava-misy. Fanaraha-maso sy fanohanana akaiky ny mpampianatra eo anivon'ny sekoly. Ny kalitao ny fandaharam-pampianarana sy votoaty ampianarana. Fampifanarahana ny lesona amin'ny filan'ny ankizy sy ny fiainana andavanandro. Fanavaozana ny programa mba hananana fahaiza-miaina sy fahaiza-manao ilaina. Fampidirana ny sotoavina sy maha-olom-pirenena tompon'andraikitra. Ny fahatelo ny kalitaon'ny fitantanana sy ny tontolon'ny sekoly. Fahaiza-mitantana sy mangarahara eo anivon'ny sekoly. Fahadiovana sy fahatombana ny foto-drafitr'asa ary fiarovana sy fahasalamana ho an'ny mpianatra. Ny fahaefatra ny kalitaon'ny fitaovana sy loharano-karena ampiasaina. Boky sy fitaovam-pampianarana ampy sy manara-penitra. Fampiasana teknôlôjia raha azo atao ary fanohanana ara-bola sy ara-pitaovana ny sekoly. Ny kalitaon'ny valin'ny fianarana sy fanombanana. Fahaizan'ny mpianatra mamaky teny, manoratra ary manao kajy. Fahaizan'ny saina mamaha olana ary mamorona. Ny kalitaon'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-mobonantoka rehetra. Fandraisana anjara ny ray aman-dreny. Fiara-miasa amin'ny fiarahamonina sy misehatra tsy miankina. Fanohanana avy amin'ny mpiara-mobonantoka ara-teknika sy ara-bola. Ary ny farany rafitra fanombanana mazava sy manara-penitra. Natao izao fakan-kevitra eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izao ho fanomanana ilay concertation ho iarahana amin'ny be sy ny maro mba hisian'ny fahaiza-manao sy ny kalitao ny mpampianatra, fanavaozana ny fandahara-pianarana sy ny rafi-pampianarana, famaritana ny paikady hanatsarana ny rafitra fanombanana sy ampianana ny famerenana klasy, fanatsarana ny fitantanana ny sekoly, famaritana ireo olana fangatahana fianarana sy fanolorana vahaolana mifanaraka amin'izay.
Efa lany daty mila fanavaozana ihany koa ny sata amin'ny feny folo alin-dahy malagasy amolavola paikady maty paiky ho an'ny fifehezana ny fandriam-pahalemana amin'ny fiarovana ny firenena ny vahoaka sy ireo andrim-panjakana ny folo alin-dahy anatin'ny fikaonan-doha momba izany indrindra izy ireo amin'izao fotoana izao fikaonan-doha izay maharitra 2 andro atao eto amintsika. Sandra Coutoirson. Ampanarahana ny ambana sy ny toejava-misy amin'ny firenena andriavitra hifehezana ny fandriam-pahalemana ka wasi-panavaozana ny sata amin'ny feny folo alin-dahy izay efa tamin'ny taona 1970. Anisan'ny voaresaka teto ny fanatsarana ny fitondran-tena miaramila fototry ny fanatanterahana ny andraikitra. Ny asan'ny folo alin-dahy sy ny tafika malagasy dia io asa fandriam-pahalemana io fampandriana fahalemana io ny andraikitanay. Ny asanay voalohany dia ny fiarovana ny firenena. Ny asa faharoa dia ny fiarovana ny andrim-panjakana sy ny zavatra rehetra misy eto anivon'ny firenena. Ny asan'ny folo alin-dahy dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. No mafisin'ny ministry ny folo alin-dahy fa izao fametrahana paikady momba amin'ny fandriam-pahalemana izao dia tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny folo alin-dahy. Mandritry ny 2 andro ny fandravonan-kevitra mifandraiky amin'ity paikady mpanavaozana eo amin'ny folo alin-dahy ity. Mikasika ilay raharaha fandropana na voaroroy miaramila enina teny Ambohida dia nanambarany ministry ny folo alin-dahy raha nanontanian'ny mpanao gazety fa tsy mandefitra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny fitondram-panjakana na iza na inona andraikitra raisiny eto amin'ny firenena ary efa misy ny fepetra izay raisin'ny ministeran'ny folo alin-dahy manoloana izany. Tsisy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana sy eto anivon'ny fitantanana ny tafika malagasy nanaovany an'ireny fa zavatra nataony samy rery dia ohatran'ny olom-pirenena rehetra dia ny miaramila koa dia ao anisan'ny vahoaka izay eo ambanin'ny lalàna ny fean'ny firenena. Ao anatin'izay ihany koa ny miaramila dia misy ny fitsipifehezana ka zay mandika lalàna sy miopefy dia misy sazy miatra tandrify amin'izay zavatra nataon'izay. Ny miaramila dia nanaraka fiofanana ary misy ny etika sy déontologie ampianarana misy ny fitsipifehezana manamarika ny zavatra rehetra amin'ny fitondran-tena amin'ny asa tao sy amin'ny zavatra rehetra mifanaraka amin'izay ka ireny zavatra natao reny dia asan'izy samirery zavatra netretiny sy natao amin'izy samirery dia miandry itsika ny fanadihadiana miandry itsika ny eo anivon'ny fitsarana hoe inona no sazy miatraika amin'ny olona izay manao asa tsy fandriam-pahalemana. Hatreto aloha mbola eo anivon'ny fanadihadiana fa rehefa mivaly ny fanadihadiana dia ho hitantsika eo ireo inona ny dingana manaraka izay tsy maintsy hoarana mikasika n'iny zavatra niseho. Ny sazy miaramila aloha dia efa misy satria nanao asa izy tsy mifanaraka ao anatin'ny zavatra iainana atao ny tafika malagasy ary nanao asa ivela ny iraka nampanaovina azy. Dikan'izay zany ny sazy miaramila ho an'ireny olo ireny dia efa mandeha ary efa hisy. Ny sazy eo anivon'ny lalàna kosa dia mbola miandry ny fanadihadiana dia miandry ny zavatra voakan'izay fanadihadiana izay. Lafim-baovao hafa maro amintsika eto Madagasikara no mbola tsy mahalala ny mahazava-dehibe ny fahasalamana ara-tsaina eny anivon'ny toeram-piasana. Ny mpiasa salamana-batana sy ara-tsaina dia miasa tsara ary mahazo vokatra tsaratsara kokoa. Naompana amin'ny lafiny ara-tsaina io ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sorodoza sy ny fahasalamana eo amin'ny sehatry ny asa izay marina isan-taona isaky ny 20 aprily. Maritra Marikoto, Mamy Ravoavison. Tranga mbola tsy manaitra ny maro ary amaivanina ny fahasalamana ara-tsaina amin'ny sehatry ny asa. Misy eo amin'ny endrika maro toy ny fahakiviana, ny fahanketrahana, ny tsy fahazotoana miasa, ny fitokana monina sy ny maro samihafa, ny fikorontanana ara-tsaina eny amin'ny toeram-piasana. Antony maro no mety mitarika izany toy ny herisetra isan-karazany amin'ny alalan'ny fitenenana na mety ho ara-nofo. Ny fitongilana ny fitondrana ny mpiasa na ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa ihany koa. Miara-mentana isika ho amin'ny filaminan'ny saina sy ny ara-tsosialy any amin'ny toeram-piasana. Io no loha hevitra nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana eny amin'ny sehatry ny asa na ny santé et sécurité au travail.
Voalaza fa mitombo isa ireo hiaran'ny tsy fahasalamana ara-tsaina any amin'ny toeram-piasana eto Madagasikara. Misy ny politika mpanjakana hiatrehana izany. Manentana mahakasika ny hoe isian'ny filaminana ara-tsaina eny amin'ny toeram-piasana mba isian'ny fampandrosoana maharitra. Dia mametraka ho ivony ny maha-olona capital humain zany amin'ny fampandrosoana. Ao anatin'izany indrindra ny fikarakarana zany ny mpiasa amin'ny fisorohana ny mety ho loza sy aretina vokatry ny io resaka stress amin'ny asa io. Misy ny politique nationale, programme politique nationale en matière de SST zany efa eo am-panaovana ny adoption zany isika izao. Ka ataon'ny ministère iarahana amin'ny CNAPS sy ny service médical du travail amin'ny fanitarana zany ny sécurité santé au travail. Eo koa fampiroboroboana ny dinika ara-tsosialy satria rehefa tsy afaka hiteny ny manjo azy ny mpiasa amin'ny resaka hoe rarin-tsaina izay iaina no manoloana ny défi misy eny anivon'ny toeram-piasana dia eo ny fisian'ny fikorotanana ara-tsosialy izay anefa dia miteraka tsy fampandrosoana. Misy fiantraikany be lehibe amin'ny productivité zany na ho an'ny entreprise na ho an'ny firenena. Miara-misa lahy ny fanjakana, ny sampandrarahan'ny-pirenena momba ny asa na ny OIT, ny sendika, ny mpampiasa sy ny mpiasa amin'ny ahazony ny tsirairay asa mendrika manaja ny zony ao anatin'ny filaminana. Efa mazivana eto amintsika amin'izao fotoana izao ny sehatry ny nomerika manatevin-darana izany ny fampiarana ny fomba fiasa vaovao ahafahana mifanakalo ango-kevitra momba ny olona iray na ilay antsoina hoe interopérabilité. Maro ny tombontsoa azo avy amin'izany, anisan'ny goavana indrindra ny tsy fandanim-potoana amin'ny fivezivezena. Nalisorandriamasinoro, Andry Rajaonarivao. Interopérabilité voambolana amaritana ny fifandraisan'ny rafitra maromaro amin'ny alalan'ny fifanakalozana ango-kevitra na base de données eo amin'ny sehatra ara-panjakana sy na tsy miankina izay karazana guichet unique anapaka anamorana ny fikirakirana taratasy amin'ny lafim-piainana rehetra. Isorohana ny fandanim-potoana amin'ny fivezivezena ny mety ho fahaverezan'ny antota taratasy sy hanafanganana asa izy io ankoatry ny antony hafa. Ny vahoaka malagasy ohatra misy zavatra ataony dia mivezivezy milahatra mitondra ihany foana le taratasy mitovy izay miverina ohatra hoe résidence ohatra hoe acte de naissance izay angatahana hoe tsy maintsy latsaky ny telo volana. Anamorana an'izay zany dia apetraka zany ny cadre légal sy ny fahafahana rehetra mampifandray ireo angon-drakotra na ny base de données izay any amin'ny androm-panjakana sy ny orinasa mety afaka atao en ligne daholo ny zavatra rehetra mety karapanondro fotsiny izy sisa dia azony daholo ny information. Sehatra maro no afaka ampiarana ny interopérabilité, fahasalamana, fampianarana, fananganana orinasa. Mila fiarovana mafiorina ny mombamomba ny olona iray na ilay antsoina hoe données personnelles. Efa natsangan'ny fitondram-panjakana ny data national center ary efa misy ny antoka momba ny cybersécurité ao anatin'izany. Maromaro ny sehatra sy orinasa mampiatra ity fifampizarana ango-kevitra ity amin'izao fotoan'izao. Anisan'ny Instat, ny CNAPS, ny trano fiantohana, ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Atsoatsy hampidirina ao anatin'io fomba fiasa io ny NUI azo rehefa avy manao fisoratana anarana biometrika amin'ny tetikasa izao tokany ny olona iray. Miantso ireo mpandraraha misehatra amin'ny angovo azo vaozina sy ireo liana te hampiasa vola amin'izany ny ministeran'ny angovo sy ny akoranavo hitondrana vahaolana maharitra amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Isetsika ho atao eny amin'ny Nouveau Hotel Rampitso amin'ny alakamisy ho avy izao. Etsika izay fanararaotra ho an'ireo mpandraraha sy mpamatsy vola io anatanterahana ny tetikasa-panjakana amin'ny fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro. Ifampiresaka mivantana avy hatrany amin'ireo teknisian'ny ministera izy ireo ary fararana amin'ny fanaovan-tsony fifanaraha-piaramiasa eo no eo. Sandra Rakotoarson, Fenolandre Malala. Anatsarana ny fahafahan'i Madagasikara amin'ny famatsiana angovo sy ampiroboroboana ny toe-karena dia ao anatin'ny paikady maharitra kasaina ataony etsika fampiatsoana ireo mpandraraha sy mpamatsy vola mba hampidirana reny vola mitetikasa famokarana angovo azo avaozana. Ao anatin'ny
fiomanana ny fiatrehana ny maintany zany izay atao amin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo amin'izao fotoana izao. Fantatritsika moa zany rehefa tonga izay vanim-potoana izay dia miena ny famokarana ny herinaratra azo avy amin'ny herin'ny rano. Isan-taona isika dia manafatra carburant hiatrehana an'izay fa no amin'ity taona ity zany mety hiavaka kely noho ny zava-misy any amin'ny toerana fanafarantsika ny solika. Dia noho izany indrindra dia nanomana n'ity hetsika ity ny ministera ny angovo sy ny akoranafo hiantsona atsika rehetra izay misehatra atao amin'ny angovo azo avaozina azo avy amin'ny masoandro. Antsoina zany ny mpitondra tetikasa, ny mpanangana tetikasa, ny mpamatsy vola, ny mpanao fanadihadiana isan-karazany ao anatin'izay hoe famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro izay. Fanjakana sy ny mpiara-miominandoka aminy dia mametraka olahara-pahamehana ny tombontsoan'ny vahoaka ary antenaina hitondra vokatra aingana ny fandraisana anjara an'ireo mpandraharaha na lehibe na madinika anamafisana ny angovo azo avaozina eto amintsika. Maro ireo dingana rahaina anaty ny fandraharahana misehatra ekina amin'ny fiainan'ny vahoaka tahaka ny angovo ka maro ireo fampahafantarana mandritra io fiaonan'ireo fivondrona mpisehatra amin'ny angovo io. Ho ampahafantarina ao aloha zany ireo toerana rehetra hiantsona ny famatsim-bola fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Efa misy toerana maromaro izay efa ho raisin'ny fanjakana an-tanana ny fanaovana azy. Dia misy zany ny akoatran'izay ilay hoe hiangatana fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpamatsy vola. Antenaina ho maro no liana anenjika an'izay hoe ametraka centrale solaire atao anatin'ny fotoana fohy izay. Dia ho amoraina ihany koa zany amoaka izahay fafana tokony ho fenotsika mba ahafahana zany misafidy hoe iza no tetikasa azahoany ny vahoaka malagasy tombony aingana indrindra ao anatin'izay hoe fampisitrahana angovo madio izay. Raha tonga ao dia afaka mametraka fanontaniana. Dia fanampiny koa angamba hoe nanomana ihany izay fandraisana anjara ampitaindavitra. Dia izay no mahatsara ny hoe mifandray aminay dia alefa ilay roy arahana mandritra ny fanarahana an'io ny fanazavana rehetra izay anomboka amin'ny 7 maraina. Dia hosony avintsika amin'io andro io avy hatrany ny fifanarahana ilay antsoina hoe MOU. Ity sehatry ny angovo ity dia andro lehibe amin'ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Toerana 520 amina faritra 20 manerana ny nosy no iantsona ireo mpandraharaha rehetra mpisehatra amin'ny angovo amaliana aingana ny filan'ny vahoaka. Efa anatin'ny dingana fanomanana ny fandoavana vatsim-pianarana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao dingana maro no atao amin'izany indrindra amin'izao fotoana anavaozana ny rafitra sy rosoana any amin'ny nomerika izao. Manoloan'izany dia antsoina sy an-tanana ireo mpianatra hiditra amin'ilay fisoratana anarana biometrika na ny enrôlement ny fanampanazavana mikasika izay no ndeha hoarahintsika. Mila misoratra anarana amin'ny roy izay efa naparitaka eny amin'ny tambajotra serasera ny ankizy mba ahafahany misitraka izany vatsim-pianarana izany. Na ihany koa manantona mivantana an'ireo toerana izay efa voafaritra ihany koa raha ohatra tsy afaka manao an'ilay izy en ligne zany ilay ankizy dia tokony manantona ny toeram-pianarana tsirairay avy fa misy toerana ahafahany manao an'izany fidirana n'ilay fisoratana anarana ahafahany misitraka n'ilay vatsim-pianarana farany. Marihana fa tsy hoe fisoratana anarana mba azahoana vatsim-pianarana io fa mba ahafahany misoratra anarana ao anatin'ilay roy mba tsy sinitsony zany ao aoriana ny fitarainana hoe tsy ao anatin'ilay lista misitraka n'ilay vatsim-pianarana ilay ankizy. Amin'ny 7 sy 8 Mei izao no anatanterahana eny amin'ny Université n'Antananarivo ny Salon de la Recherche andiany fahavalo. Voka-pikarohana manodidina ny 70 ifantoka amin'ireo vahaolana ahafahana miatrika fampandrosoana eto amin'ny firenena no aroso sy ho ampahafantarana ao anatin'izany rano nambarany filohan'ny Université n'Antananarivo. Isan'ny ampiavaka ny hetsika ny fisian'ilay atao hoe plateforme de la recherche izay sehatra ampiroboroboana ny fikarohana amin'ny alalan'ny nomerika. Fanampanazavana. Dia ny ampiratiana sy amoahana pabe-maso ilay atao hoe plateforme de la recherche. Izy io zany sehatra raha izay hosokafana eto Université n'Antananarivo
sehatra nomerika moa zany le izy mazava loatra ma plateforme de la recherche azy zay dia ho hita ao anatin'io ny momba ny mpikaroka ny asa fikarohany inona daholo ny sehatra azo iaraha miasa inona ny sehatra fikarohana azo ampiasam-bola ahitantsika io ny karazana laboratoire de recherche ny mpikaroka sy ny maro samihafa toerana raha ihany koa ahafahana mifanerasera mivantana amin'ireo mpikaroka na iresana ihany koa projet de recherche hitantsika amin'ny fotoana ihany koa karaza-boka mpikarohana mihoatra ny 7 no hitantsika eo amin'ny alalan'ny poster dia misy ihany koa ny prototype 20 mahery ny sehatra rehetra izay hita eto amin'ny université n'Antananarivo izay ao anatin'ny établissement misa valo ny école doctorale misy 7 dia hitantsika daholo amin'ny fotoana io mba te hitodika zany tsika hoe maninona mora asika malagasy no mifanentana mba hitrandraka izay voka-pikarohana izay satria indraindray koa rehefa mijery amin'ireny taoko hoe réseaux sociaux reny dia mandeha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny karohan'ireo mba mivokatra karoka iny ireo a dia fotoana ohatr'izao zany mba ahafahantsika mijery hoe misy zavatra tsy-pahitanana ary mila fanohanana ny ety amin'ny anjery manontolo. Andray vahiny sikary ato anatin'ny fampahalalam-baovao vahiny tompontrano ihany Monica Arfeno atalen'ny radio Madagascar na ny RNM Josim Razafy Mahery mpanao gazety namana eto anivon'ny ORTM mpanao gazety eo anivon'ny radio Madagascar zany miarabanareo mianada tonga sy eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao Irène dia miarabantsika rehetra izay manaraka ity fampahalalam-baovao ity miaraba ihany koa ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny RNM. Ya, miaraba koa Irène dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra televiziona malagasy amin'izao alina izao. Ya, rahampitso alarobia 7 aprily 2024 dia namarika ny fa 5 taonany ny radio Madagascar. Afaka hitondranao tantara fohy ve aloha taleha na hoe historique patsivana ny mpijerantsika hoe ohatran'ny hoe tantara ny atombohany zany radio Madagascar zany. 5 taona tokoa ny RNM andro alarobia tamin'ny 7 avrily 2007 teny Antaninarenina teo amin'ny toerana misy ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE izay maimo teo ny Andohany radio Tananarivo izy tamin'izay tamin'ny 10 alina latsaka fahatelony no nanomboka nanakoako izany radio Tananarivo ny taona 1970 indray no nisaraka ny fandarana tamin'ny teny malagasy tamin'ny teny frantsay raha toka hoe tamin'ny teny frantsay foana zany nanomboka tamin'izay raika amin'ny 770 zay ka hatramin'ny 1970 efatra taona taty aoriana ny taona 570 indray dia niova ny anarana hoe radio de diffusion nationale malagasy ny taona 1970 teto amin'ny foibe toerana tetsy anosy tetsy amin'ny toerana misy ny avoria ankehitriny no napetraka ny vato fototra ny foibe an'izany radio Madagasikara zany ny trano foibe roa taona taty aoriana ny 770 volana oktobra no notokanany ny flo Philibert Tsiranana ny trano foibe tetsy anosy radio Madagasikara RNM radio nationale malagasy no nampitondraina ny anaran'indray ny taona 2010 moa ny arahantsika ny aina ny nahamaizana izany trano foibe zany amin'izao fotoana dia ato amin'ny trano be any ORTM no misy ny radio Madagasikara ao amin'ny rihana faharoa. Hetsika goavana no atao rahampitso amin'izay hoe fanamariana ny fa 5 taona ny RNM izay inona avy ary ny mety hita ao anatin'ny hetsika io Zozim? Ia, mankasitraka Irène raky nambara teo moa zany dia rapitso no hanamarina azy safidiana manokana tamin'ity fankalazana ity dia ny hoe etsy amin'ny zaridaina Antaninarenina no hanamarina ofisialy ny fanomboana izay fankalazana izay maninona satria araky nambarany tany teo teny no nanolohana zany radio Madagasikara izany araky nambara teo. Maro ny etsika izay atao eny rapitso maraina io moa zany efa misy ny fandaram-potoana isan-karazany eo zany ny kabary moa ifandomiasana eo ihany koa ry hetsika samihafa ary ny mampiavaka azy dia izao ny radio Madagasikara amin'ny radio azy dia feo fa rampitso
hitanareo any kianja ny mpiasan'ny radio madagasikara ohatra ny ahoana zany hoe tetsyteroa zany miaraka amin'ny alain sy nirina ao anaty radio zany ny hitanareo a fa amin'ity ndray mitoraka ity dia eny akianja zany hoe eny tanina rena no ahitanareo vantana any alain sy nirina no ny tetsyteroa manao hoana fomba fitantarana baolina amin'izany radio madagasikara zany hoe ny tenako sy ny namana Daniel Randriamaro hitantara baolina ampafantatra hoe ohatr'izao rehefa atao rehefa mitantara baolina reo fandarana ohatra hoe zava-misy maro loko eny ihany koa dia akoatr'izay moa zany a dia reo-hetsika ara-kolotsaina zay tsy afa-misaraka an'izay ny radio madagasikara reo-hetsika maro samihafa na manao vaovao ary hitantsika eny koa ohatr'izao ny fomba fikirakirana zany vaovao zany a zay zany no hetsika ao anatin'ny fanamarina etsy amin'ny zaridaina etsy Antaninarenina fa akoatr'izay moa zany dia ito ny 7 ny volana May eny amin'ny CCI Vato kosa io zany dia mbo miara fety mpiasan'ny RNM sy ny TVM sy ny any amin'ny faritra sy ireo nasaina rehetra any amin'ny CCI Vato tsika no miara faly fa tsy mijanona hatreo fankalazana fa ito any amin'ny faritany tsy maninona any amin'ny district afaka mampiseho an'izay fety taty Antananarivo zay hoentina any amin'ny faritra ndray koa zany ny RNM tatak'izay iraina raha ohatra hoe voabasana ny fandarom-potoana izay atao manomboka rampitso. Anisan'ny manamarika tantaram-pirenena izany RNM izany azo lazaina ihany koa hoe vakoka zany raha ho antsika eto Madagasikara satria ny radio pirenena malagasy no radio voalohany indrindra teto Madagasikara. Aiza ho aiza amin'izao fotoana izao raha matotale ny radio Madagasikara manoloana ny fisiana hoe radio maro amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fifaninanana zany. Akoatrany hoe mahafitaovana ny radio Madagasikara aloha dia tiana ny manamarika hoe tsy mijanona ho fitaovana fotsiny izy fa izy ihany koa ilay mampifandray. Izy ilay mitazona ny fampiraisam-pirenena, izy ilay nandihy vanim-potoana nandritra n'izay 5 taona izay. Ao ambadika zany radio Madagasikara zany misy olombelona lahy sy vavy miaraka mampiaina, miaraka manodina andro aman'alina an'io radio pirenena io. Na vanim-potoana maro tsy arovana fotsiny ny amin'ireny vanim-potoana andrivo-doza ireny, sahirana ny vahoaka malagasy, sahirana amin'ny mpiray-tanindrazana fa io ny radio Madagasikara miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra manerana ny faritra mampita tsy akitapaka tsy tapaka ny tsara ho fantatra mikasika an'izay. Ny ankehitriny sy ny taloha ny loha hevitra ny safidinany amin'ity fanamariana ny 5 taona ity dia ilay hoe mitahiry ny vakoka miaina ny ankehitriny miavao an'ny hoavy. Eo amin'ilay miavao an'ny hoavy manaraka ny firoitra ny teknôlôjia ny radio Madagasikara ny 13 febroary lasa teo tamin'ny andro maneran-tany ho an'ny radio no notokanana ihany koa ny web radio na ny radio anabaka an'ny radio Madagasikara dia ny www.radiomadagassikara.com ny arahana amin'ny mpiara-miombonantoka dia ny ESDES zany sy ankasitrahany etony. Misy ihany koa ny fandaharana izay nanomezana sehatra malalaka kokoa ho an'ny mpiaino, ho an'ny olom-pirenena. Tao anatin'ny 5 volana teo eo 7 ny fandarana novokarina, misy ny fandarana manokana ho an'ny tanora miosika isaky ny sabotsy anomezana sehatra ho an'ny tanora aneo hevitra. Misy ny fandarana natao hanabeazana olom-pirenena, éducation civique. Misy ny fandarana sehatra. Io sehatra io dia fanomezana ihany koa fahalalahana maneho hevitra isaky ny alarobia. Ankoatr'izay moa ny tena fanavozana anisan'ny goavana dia ilay fandarana tambro zany teny any amin'ny faritra ilazana ny hoe takalo valitanana dia ivoizana indray ny fampiroboroboana ny sehatra sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Efa maro ireo maso ivo ny fandimby tao anatin'izay ary izay vonona iara-iasa ho antsika, ho an'ny radio Madagasikara, ho an'ny televiziona malagasy, ho an'ny ORTM noho ny fahatsapana izay hoe lanja hoentiny ity ianao anjerim-pirenena ity eto amin'ny firenena. Amin'izay hoe maha radio pirenena zay ny RNM irery no sy ny TVM moa zany mazava ho azy mbola azo lazaina hoe mahasahana ny Madagasikara manontolo amin'ny haino aman-jery rehetra eto Madagasikara. Mbola misy ve amin'izao fotoana izao mety hoe district na hoe faritra tsy maheno RNM amin'izao?
ny fahafantarana azy sy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izay tarihany tale generaltsika moa zany eto anivony ORTM sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia tena manao any ezaka rehetra ny amin'ny fanamboarana sy ny fanavaozana ireo émetteur manerana ny nosy mba hoe azahoana ny distrika rehetra sy ny commune rehetra ny radio Madagasikara ao anatin'ny fanamboarana ho amin'izany tsika kehitriny fa marina ny lazainao ny RNM marery ihany izay koa moa mendrika ny radio-pirenena zany izay maha-radio-pirenena azy no mahenika ny Madagasikara dia izao zany zao amin'ny alalan'ilay web radio na ilay radio anapaka mahenika an'izao tontolo izao. Iantoary ny fanentanana Zozima satria anao zany teo ny teny hoe afaka ho hiteny avokoa ny mpiasan'ny RNM reny mpanao tantara reny ny mpanao vaovao ny mpanao fandarana rehetrarehetra misokatra ho amin'ny be sy maro ve zany ny hetsika raha mipitso eny Antaninarenina. Mazava ho azy radio Madagasikara feno 50 taona tsy zaza zany fefa lehibe tsy lehibe fa efa antitra misy fomba fiteny zay antitra mampiadikalo ny antitra ihany zany hoe raha ny traikefa raha ny fahaizana raha ny fahalalana dia manana an'izay ny radio Madagasikara zay efa niporofony tale hoe mahenika ny Madagasikara ny radio Madagasikara mihetsika ho atao rapitso dia misokatra mazava ho azy ho an'ny vahoaka malagasy ho tonga anotriny hijery hoe ay ve ohatra zao eny mety tarefa disy fanantenana ihany moa zany le olona manao ty fandarana ty ohatra zao bogosy any zareo fa tonga avy any mahita reo mpanoritra ny fandarana eto amin'ny radio Madagasikara any ihany koa makafy ny radio Madagasikara tena hitanao maso izy fa tsy ao anaty radio tsony fa dia manentana ny vahoaka manentana ny tompona andraikitra manentana ny mpankafy indrindra ity radio Madagasikara ity mangasitraka iraina. Ko satria moa zany iray ihany izahay eto amin'ny TVM sy ny RNM dia ho ampitaina mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ny hetsika izay ho atao eny Antaninarenina rahampitso alarobio ho antsika rehetra izay liana zany ary tsara ihany koa mahafantatra ny tantarany zany radio-pirenena malagasy zany tsara ihany koa mahafantatra ireo mpiara-miasa ao anatin' zany dia tonga avy eny amin'ny eny Antaninarenina zany rahampitso manomboka amin'ny 7 maraina izay hetsika ataon'ny RNM eny Antaninarenina izay. Akasitrany ianareo mianadazana tonga tato anatin'ny fampialalam-baovao dia raha mipitso ny fotoanantsika dia mirary soa anareo ihany koa. Kasitraka tompoko dia tratrany tsingerin-taona ny radio Madagasikara mirary soa azy tsika. Ny TVM sy ny RNM tokoa no mbola any ianao manjery tokana mahenika ny Madagasikara ray manontolo araka ny voalaza teo. Manana mpiara-miasa solotena manerana ny distrika tsirairay misy amin'ny commune mihitsy aza manerana ny nosy araka izany ny TVM sy ny RNM. Tsy maintsy ampitoviana ny lenta sy ny kalitao amin'ny famokarana fandarana sy ny fanomezam-baovao an'ny malagasy ka nahazo fiofanana tamin'ny alalan'ny DFOM eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ireo mpiara-miasa avy amin'ny faritra maro ireo. Totzafy Bosco, mpanao gazety ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy avy any Sainte-Marie no hitondra ny ango-baovao. Isan'ny mampiainy mivantana ny hainao manjerim-panjakana magnerana ny Madagasikara ny fisian'ny mpanao gazety ny RNM TVM isam-paritra. Ilaina nefa ny fitovian'ny leny tampahalalana ho an'ny tsirairay manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety isitrahany vahoaka ny vaovao marina sy marom-pototra. Mba hanatratrarana izany tanjona izany, mpanao gazety delege avy amin'ny faritra maromaro nisitraka fiofanana izay nomen'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tao amin'ny toeram-pikarohana sy fanofanana mpanao gazety na ny DFOM ny alatsinainy teo. Isan'ny songadina tamin'izany ny fifandraisan'ny ny asa mpanjakana ny asa fanaovan-gazety amin'ny hainao manjerim-panjakana. Faritra maromaro no sidihana araka ny voalazako teny am-boalohany kanefa androany dia Madagasikara ray manontolo no voatetinay avy aminareo solotena mpanjakana amin'ny faritra sy ny distrika avy izay misy anareo ireo dia voninahitra lehibe ho anay mizara izao fahalalana izany anareo ary ataoko fatamberina ndraikitra lehibe ho anay ihany koa ny fizarana izany. Iova sy atsara araka izany ny fikirakiram-baovao aorian'izao fiofanana izao satria voaray teto
ny teknika sy ny fenitra ankoatra ny efa nananan'izy ireo hatr'izay. Raha misy manome zavatra hoanao kingam teny hoe sola tompoko zava-dehibe ho anay zao fahaiza-manao zay nomenareo anay zao ary mampamantena izay fa iova ny fahitanareo ny fampitana vaovao manomboka rapitso. Olana govana sedray ny mpanao gazety ihany koa ny fisian'ny vaovao diso na minidisoana magnerina ny tambazotra antserasera ka nomena fahalalana sy teknika hanamarinana izany ihany koa ireto mpanao gazety ireto nandritra izao fiofanana izao. Izao fiofanana izao dia itohy magnerana ny faritra eto Madagasikara. Fa ikendry tanjona amin'ny alalan'ny fitrandrana ny fahaiza-manao ampandrosoana ny faritra ny aviny avy ireo vehivavy anatin'ny fikambanana ampela miaro arofo izay efa misy mpikambana manodidina ny 4,000 manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Vehivavy miasa tsy vesatra ho an'ny firenena mandray andraikitra ary tompona fanakam-pahan-kevitra no ilain'ny firenena. Voahirana Espérant, Stéphane Alphonse. Ka mitondra fandrosoana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy ny vehivavy fa tsy vesatra rehefa mahafantatra ny zony ary misitrika ny fiofanana mampivoatra ny fiainany. Ivoy io lalatsaina manome sehatra ny vehivavy io ny fikambanana ampela miaro arofo. Ivondrina ao anatin'ity fikambanana ity avokoa ireo vehivavy rehetra ao anatin'ny faritra 4,000 ifampidinika ny fiofanana ilain'ny isam-paritra ary anamafy ny firaisakinan'izy ireo amin'ny fitondrana ny anjara biriky ho an'ny firenena. Zay koa zany mba te hoe nanana zavatra vitanay amin'izay mahavehivavy anay izay hoe asehonay zany hoe vehivavy dia afaka mahavita zavatra mampandroso na ny firenena raha afaka mandray anjara foana ny vehivavy ary mino fa ilain'ny firenena ny vehivavy. Ao anatin'izay asiana ny fampiofanana ho an'ny rahavavy rehetrarehetra. Misy ny zavatra tokony aso hoentinay anatsarana ny fiainan'ny vehivavy ary amehezanay ny firaisan-kina ny vehivavy hoentinay ampandrosoana ny firenena satria tsisy ny fampandrosoana raha tsy misy ny firaisan-kina. Dia manana tanjona ray koa zahay vehivavy mikambana ato amin'ny ampela miaro arofo nezahana anana kara-panondro voalohany manana lisy-pifidianana faharoa satria betsaka amin'ny vehivavy zany tsy tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana izy dia nentanina zany ry zareo hoe aza ariana ny zona. Tafatsangana ny ratsa ny fikambanana ampela miaro arofo eto amin'ny faritra Analamanga ahitana mpikambana 4,000 itony fananganana ny fikambanana isaka ny faritra. Raha manaraka izao ny akon'ny vaovao fandoran'ny vondrona Europeana ny Luca Schumann Union Européenne 2026 ho an'ireo mpanoratra lahatsoratra, mpanao fanadihadiana, mpamorikira sy horonan-tsary ary mpanao gazety 7 mianada ny voiny demokrasia, ny fanajana son'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly miaraka amin'ny Aina Rabetany. Izy 7 mianada ireto no nosokajin'ny vondrona Europeana ho mendrika indrindra tamin'ny asa soratra ira lahatsoratra navokany mivoy ny fanajana ny demokrasia, fiarovana ny zon'olombelona ary ny ady amin'ny kolikoly. Kembanana vela nahazo ny sokajy zon'olombelona ketakandrina Rafidson demokrasia, ikala STEM mikasika ny siansa ary rabary literatiora, rajery, mozika. Luka Razana John nisongadina teo amin'ny sary mihetsika na ny sinema ary Rivonala Razafson sokajy ny mpanao gazety. Tanjona hoy ny masovony vondrona Europeana ny mba izorany fiarahamonina sy ny fanjakana malagasy amin'ny tsaratsara kokoa sy ny fampandrosoana miainga amin'ny sanganazan'izy ireo. Nous savons tous et donc on espère qu'au travers de ce genre de prix, la reconnaissance est faite à des gens qui pourront avoir un impact pour que Madagascar prenne la bonne voie, aille dans la bonne direction, dans ce croisement des chemins auxquels Madagascar est. Donc voilà, nous avons voulu reconnaître, comme vous l'avez vu, des hommes, des femmes, des jeunes, des associations qui travaillent parfois aussi dans la lutte contre la violence contre les femmes, la violence basée sur le genre. Et donc il y avait des artistes aussi, donc c'est un spectre tel large qui nous fait en fait reconnaître la société malgache dans son ensemble. Isan'ny lahatsoratra an-gazety nasongadiny Rivonala ny vokadratsy tamin'ny tontolo iainana noho ny nanam-potehin'ny mpanjanaka ny raketa tany amin'ny faritra Atsimo. Idiran'izareo bibikely karazana kosmily izy nanam-potika le raketa dia io nefa miankina amin'ny tena fiainan'ny olona any Atsimo raha misy ny haintany no fisian'io raketa io dia afaka miady amin'ny haintany zareo fa rehefa potika le raketa dia
tsy afaka sahirana izy ireo mpanao gazety natao anaitra ny tompona andraikitra mba hahafahana izy ireo mandray fanapahan-kevitra tena fanaraka amin'ilay zava-misy matetika ilay fanapahan-kevitra ohatrany tsy dia tena mifanjoy loatra amin'ilay zavatra misy anka lasa sarobana ilay olana avy eo fa rehefa tena mifanitsy tsara amin'ilay zava-misy ny fanandraisana fanapahan-kevitra mora mamaolana anjarantsika mpanao gazety mitondra famakafakana sy mitondra vaovao maro mba hahafahany olona rehetra tonga saina rehefa tonga saina olona mahay mandray fanapahan-kevitra ho azy kendrena hoy ny masovony vondrona ropianina ny hanohy sy hanatanteraka etsika toy izao isan-taona. Fiovana maro sosina no hita ao Iran. Herinandro vitsy taorian'ny fampitsarana vonjimaika ny ady ao amin'ny Israely sy États-Unis ary Iran. Ny antsipriany hoentiny Prisca Rakotonandrasana. Nous ne sommes ni à New York ni à Amsterdam, mais bien à Téhéran, au Rose Star Café Bakery. Toerana iray fivarotam-boky sady fisotroana kafe eto Téhéran. Renivohitra Iran ity feno hipoka tanteraka hitantsika amin'ny sary ity. Sary izay tsy nieritreretina isy mihitsy nandritra ny fanafiana nama ivay nataon'i Israel sy États-Unis an'ity firenena ity. Manomboka miverina amin'ny andavanandrom-piainany mahazatra ny mponina eto Téhéran, ao ireo miantsena. Mitombo ihany koa ireo mamonjy toeram-pisakafoana. Manam-pirofo izany ny voalazany les gens sont revenus et la vie normale a repris. Teo aloha izy dia zarana misy olona 10 isan'andro no misakafo eto. Herinandro tao aoriana ny fampiarana ny fampitsarana ny ady nefa dia nanomboka niverina tsikelikely ireo mpanjifanay. Le 28 février, avec le début de la guerre, nous avons dû fermer 3 jours. Et on a rouvert parce que le personnel voulait travailler. Manomboka mahasamby voaka tsy misaron-doha manao fitafy moderna ihany koa ireo vehivavy iraniana, zavatra izay tsy nieritreretina isy mihitsy. Volana vitsy lasa izay kanefa ankehitriny samy seho masoandro izy ireo ary afaka alaina sary. Mbola manan-kery ao anatin'ny Repoblika Islamika ny Iran anefa amin'izao fotoana izao ny tsy maintsy tokony hanaovana saron-doha ho an'ireo vehivavy. Le voile reste pourtant obligatoire pour les femmes sous la République islamique qui avait réprimé en 2022. Fiovana goavana hita taratra ihany koa hatramin'ny volana febroary no makaty ny famelana ireo vehivavy iraniana hitondra moto izay tsy nisy hatramin'izay. Vaovao ihany koa ny fahafahana malalaka amin'ny resaka ny lafiny politika eny amin'ny haino aman-jery ary amin'ny ivotoerana natokana ho an'ny kolotsaina. Raha voafetra tao anatin'ny tambazotra tserasera izany teo aloha. Na eo aza nefa izay fiovana goavana rehetra hita taratra eto Iran izay dia mitoy ny fisamborana ireo heveriny fanjakana fa mifandray tendro amin'ny fahavalony. Les forces de l'ordre ont même été pendues. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany raha pitso indray ny fotoana antsika manaraka. Mirary soa ary tompoko.